bavaka isika. Ry Andriamanitra fahaly anay, na masoandro amin'ny hazavana sy fanamina, nahary izao tontolo izao mba hiadana anay, ary izao nay vavolombelona koa. Misaotra ny amin'ny andro ity indray, azonay miaona aminao ato amin'ny tranonao. Andinianay ny evidalana filo sy ny zanotranonao izany. Napetraka mba iselin'ny voninahitao ampitsarao ny fiadananao, ampahirehetsanao ny olonao. Dia mitenena toko voninkenanao isaka. Hagai toko faharoa andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Tamin'ny andro faharaiky amby roapolo tamin'ny volana fahafito no natongava amin'ny tenin'i Jehova nentin'ny Hagai mpaminany nanao hoe: lazao amin'ny Zerubabela zanaky Sealtiela governoran'i Joda sy amin'ny Josoa zanaky Jozadaka mpisorona be, ary amin'ny sisa amin'ny vahoaka hoe: iza no mbola sisa aminareo izay nahita ty trano ity tamin'ny voninahiny taloha? Fa manao ahoana kosa ny fahitanareo azy zao? Moa tsy toy ny tsinotsinona eo masonareo ity? Nefa mahereza ankehitriny ry Zerubabela ho Jehova, ary mahereza ry Josoa zanaky Jozadaka mpisorona be, ary mahereza ianareo vahoaka rehetra ho Jehova ka miasa. Fa izao no momba anareo ho Jehova Tompon'ny maro, araka amin'ny teny fanekena nataoko taminareo foy ny nivoaka avy tany Egipta ianareo. Ary ny fanahiko dia mbola mitoetra ao aminareo ihany, koa aza matahotra ianareo. Fa izao no lazain'i Jehova Tompon'ny maro: ndray maka koa, raha afaka kelikely, dia ampiorooroko ny lanitra sy ny tany, ary ny ranomasina sy ny tany maina. Ary ampiororoko koa ny firenena rehetra, ka ho avy izay iriny ny firenena rehetra, ary ho fenoko voninahitra ity trano ity ho Jehova Tompon'ny maro. Ahy ny volafotsy ary ahy ny volamena ho Jehova Tompon'ny maro. Ny voninahitra ity trano ity any aparany dia ho lehibe noho ny tany aloha ho Jehova Tompon'ny maro. Ary eto amin'ity fitoerana ity no hanomezako fiadanana ho Jehova Tompon'ny maro. Ray masinao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny boky Hagai, Hagai mpaminany izay famivakina teo, toko faharoa amin'ny voalohany ka hatramin'ny fahasivy, mampahereza toko anao izay fiangonan'ny malala. Nakana anao hevitra hoe ny tranon'Andriamanitra. Zava-dehibe amin'Andriamanitra ny fiainany amintsika olona. Ka hatrany am-boalohany dia efa hevitr'Andriamanitra ny hanome toerana voatokana hiainana aminy. Raha mbola tany anefitra ny zanak'Israely dia trano lay. Izany fiainana tamin'Andriamanitra izany, trano lay fiainana, nanantsoina koa hoe tabernakely. Ary taty aoriana dia nanome fahefana ny Davida mpanjaka teo amin'Andriamanitra, mila manorina tempolo, trano tempolo amin'izay hialona amin'ny Jehova. Ka dia efa nifidy ny toerana telo-loatra seona. I Davida mpanjaka sady efa nanangona ny fitaovana, saingy Solomona zanany kosa no nanomboka izany fanamboarana ny trano tempolo izany tany amin'ny taona tany amin'ny taonjato faharoa. Nahatafito taona sy tapany no nanomboarana izany trano tempolo voalohany izany teo amin'ny zanak'Israely. Fa indrisy rehefa nanafika ny Israeliana ny Babiloniana iraha ankehitriny hotarian'ny mpanjaka Nebukadnezara dia raha tanteraka ny tempolo tamin'ny taona enina amby valopolo sy dimanjato talohan'i Jesosy Kristy. Ary izao Hagai toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny fahasivy izao
dia fampaherezana ny vahoaka mba hanamboatra indray izao tempoly efa rava izay. Inona ny fahamarinana voalohany? Sarobidy amin'Andriamanitra ny trano. Sarobidy amin'Andriamanitra ny trano. Nobaboroana tany Babilôna ny zanak'Israely nandritra ny 70 taona. Hatramin'ny taona 735 talohan'i Jesoa Kristy vao afaka niverina viaka. Anisan'izany ny mponiny Joda. Ka nasan'Andriamanitra nanamboatra indray tamin'ny tempoly efa rava izany. Tsy mora nefa ny asa fa efa nisy Samaritana nipetraka tao nandritra ny fotoana elo izay mila vaniny tamin'ireo Jiosy avy any amin'ny fahavahona, ary dia mila vaniny koa tamin'ny anamboarany ny tempoly. Vokatr'izay teo ny faharerahana avy any amin'ny fahavahona, ireo raha teo ny trano mbola tsy misy rirany dia niakivo ny vahoaka tao Joda. Nanorona tsy nahafoy fotoana ao amin'ny tempolin'Andriamanitra intsony, tsy nahafoy vola, ny enina nanoro-tena. Dia araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra tsy mitovy tamin'ny voninahitry ny tempoly tamin'ny voalohany intsony ilay tempoly ankehitriny. Dia nitsaratra ny asa nandritra ny 4 herinandro teo. Lasa variana amin'ny fanaovana ny tranony ny olona, variana amin'ny fitadiava. Ka ao amin'ny agaitoko voalohany ambin'ny faharoa dia nilovava hoe tsy mbola tonga ny andro tokony haviana hanaovana ny tranon'i Jehovah. Nampalahelo amin'i Jehovah izany toetra raha izany satria sarom-piaro amin'ny trano izy. Ka dia naniraka ny Hagai mpaminany, naniraka koa ny Jerobabela gobernora tao Joda, ary naniraka ny Josoa mpisorona be mba hampahery ny vahoaka. Ary izany no antoniny amin'ny ny faharoa sy fahatelo. Manontany Hagai, lazao amin'ny Jerobabela zanaky Sealtiela gobernora amin'ny Joda, ary sy amin'ny Josoa zanaky Jozadaka mpisorona be, ary amin'ny sisa amin'ny vahoaka hoe izao no mbola tsy iza ty mbola sisa aminareo izay nahita tamin'ny voalohany taloha, tamin'ny voninahiny taloha, fa manaona kosa ny fahitanareo azy zao, motsy toy ny tsinona eo masonareo ity. Tena nataony zanak'Israely tahaka ny tsinotsinona tokoa satria navelany teo. Ravana fantatry Satana tsara ny mazava-dehibe amin'izany tranon'Andriamanitra izany. Ka azagaky ianao ankehitriny ary hatramin'ny elany, hatramin'ny andron'ny Nebukadnezara, ny miaramila Satana dia tsy manafika hanrava amin'ny tempoly. Amin'izay koa rava ny fiainana amin'Andriamanitra, na io izy lozona ny fiainana amin'Andriamanitra. Ary mbola miamahazonaky izany no manana ankehitriny. Mahavariana fa teo anelanelana amin'ny taona 2024 sy 2024 fotsiny dia voaisa fa nisy 350 ny fandravana fiangonana, na ny tevatevaina ny fanakana fiangonana, na ny dorana tsotro zao. Nateritreritra tsika izany. Any Chine dia mbola firenena communiste, sy any amin'ireo firenena maro dia mbola misy ny silamo mahery-ketsika na ento mahery-ketsika, saika isam-bolana dia misy fandravana ara-bakitely trano fiangonana. Manao ny atao mandre amin'izany. Fa manoloana ny faravarany trano fiangonana teo zanak'Israely dia naseho ny Jehovah ny alahelo satria sarom-piaro ny trano. Riavana, raha tena ara-panahy isika manome laza n'izany tranon'Andriamanitra. Tsy hanao amin'izany tsinotsinona izy. Tena raisika tombotsoa lehibe izany hoe afaka makaty am-piangonana indray aho. Iaona amin'Andriamanitra ao an-trano. Akaka azy mba sarom-piaro amin'ny tranon'Andriamanitra koa aho satria mirakitra ny fiainam-panahy. Fahamarinana faharoa, mampirisika ny fanamboarana ny tranon'Andriamanitra. Mampirisika ny fanamboarana ny tranon'Andriamanitra. Ao anatin'ny fanamboarana ny fikojakojana. Nafarakeo zany fa mijanona ndraiky ny ray volana ny fanamboarana amin'ny tempoly. Ka dia mandefa teny amin'ny Hagai mpaminany Jehovah.
dia voasoratra hoe nandray telo izy tamin'ny andro faharaiky amby roapolo tamin'ny volana fahafito. Izany hoe amin'ny fotoana zay nifanaraka tamin'ny andro fahafito ny fetiny taverna kely. Io zany ilay mbola tsy nisy tempon-trano fa tranonay. Nefa koa dia andro fahafito ahatsiarovana ny itokanan'ny Solomonina ny tempolo voalohany. Ka tamin'izay nasaina mitodika tamin'ireo zokonjokony avy mpanjaka ny andininy fahatelo. Izany mbola sisa aminareo izay nahita ity trano ity tamin'ny voninahiny taloha, fa manahoana kosa ny fahitanareo azy izao. Fa nytanena mampieritreritra ny zokonjokony nareo mahita nahoana zany voninahitra ny trano zao zany. Izao izy ravana tsy arenonareo. Ary ireo zokonjokony tokoa rehefa vita soamantsara mpanarena ny tempolo faharoa dia misy ny lasa-dranomasy araka izay voalaza amin'ny Ezra toko fahatelo ambin'ny folo ambin'ny folo. Maro ny sorona sy ny Levita alohan'ny fianakaviana dia niantoka izay efa nahita ny trano voalohany no nitomany mafy dia mafy no naolana teo masony izany trano izany. Riavana ny tempolo izay tsy hafa fa tramon'Andriamanitra vavavany lanitra dia mirakitra ny tontolo ara-panahin'ny fiainantsika. Toerana izay andrasantsika ny fampahirezan'Andriamanitra. Fampahirezan'ny mpamompony raha mamaky ny andininy fahaefatra sy fahadimy ianao. Nefa mahireza ankehitriny dia teteziny tenin'Andriamanitra amin'izany na iaraim-paminany na ilay gouvernoura na ny mpisorona be ary ny vahoaka. Ary ny fampahirezana rehefa voalohany zay izy vao milaza hoe miasa. Fa raha tsy miasa izany isika araka ny fitapon'Andriamanitra dia lasa manao tsinona ny voninahitr'Andriamanitra. Inona no mahafatra avy amin'izany? Itsika izao dia olona dika avokoa. Fa tsy izany ny adidika alohan'ny ratsy ny fitenin'ny Paoly izay. Nefa ny tenin'Andriamanitra dia mampianatra antsika ny adiditsika voalohany dia ny adidy ara-panahy. Tsy ahafatsy ny atsika mihitsy ny filazana hoe tena mbola sahirana. Le fiainana miasarotra ravina moa ty fiainana ity miamorana dia sarotra alohan'ny andro zanak'Israely voavany amin'ny fahabahoana. Ny fananany tavela tao ary no robainy io vao manolona tsy kelikely izay hoentina miarona. Mba saika ny zanona kely amin'ny fanaovana ny fanamboarana tempolo no naleon'i Jehovah ny alahelo ny kantenenana hoe miasana reo. Adiditsika voalohany ny adidy ara-panahy tadio zao. Fa tahaka ny manao tsinotsinona ny tranon'Andriamanitra sy ny voninahitr'Andriamanitra raha manadino amin'izany. Misy herintsika raha manao hoe aleo aloha ilamindamina kely fiainanay vito ihany zany. Aleo aloha vita trano zay mieritreritra hiditsika aoka moa zany adidy any am-piangonana zany vokatra zany andrailao aloha. Mampalahelo an'Andriamanitra. Ny mifamarika amin'izany no tena hiantsoana tompoantsika. Fampizy kely hoe katsao aloha ny fanjakany sy ny dia hanampy anareo zany leky zany ilay heverina fanataonao voalohany hampian'Andriamanitra anao amin'io raha ny momban'Andriamanitra no ataonao voalohany. Fa raha izany dia hovizany ianao raha niara-nofo fotsiny ataonao voalohany dia rehefa mieritreritra anao hoe rehefa malalaka any vao mieritreritra amin'izany Andriamanitra zany. Lasa fakampanaonao raha avelan'Andriamanitra ianao mba hianto toa manana ny anto koa. Fa mazana be dehibe tsy mahazo io lasa manao tsinotsinona n'Andriamanitra. Mampahatsiaro ilay lehilahy ao amin'ny filazantsara ny Luka toko faharoa ambin'ny folo. Niezaka ny ahavokotra be da moa misy maratry niezaka tsara zany. Tsy ongatra amin'ny toeram-bokatra mahazatra isa-taona. Dia voaterina lehibiazy na nasiana trano hafa satria navokatra be dehibe izy. Ka rehefa manana karena be dehibe ohatra amin'izay dia hoy izy amin'izay eo ny fakapanany ry fanahy iko. Manana fanahana be dehibe voatahiry ho amin'ny taona maro ianao. Mitsahary, mihinany, misy toro, mifany. Nampalahelo an'Andriamanitra ka hoy ny tenin'Andriamanitra arak'izay nambarako voasoratra. Ry adala, anio alina no halaina aminao ny fanahinao koa ho anisa izay zavatra mioanina. Tsy ratsy ny alena, tsy ratsy ny miezaka miara. Tena momba antsika vaky Andriamanitra
Barazany no voalohany ka nadomona an'Andriamanitra sy ataovanao tsinotsinona an'Andriamanitra ny adidy ara-panarehetra dia tsy ahita fitahiny fa marihana fahatelo sady fana hitoeran'Andriamanitra ny trano, hitoeran'Andriamanitra ny trano. Raha mbola haranofo be fotsiny isika tsy manam-pona dia tsy mahita matsy pastera sy olona ianao sy mpiara-mivavaka fa tena miaraka amintsika eto Andriamanitra. Ary zany no hevitra Andriamanitra hatramin'ny voalohany. Zany koa tsy milaza hoe dia tsy any ampiarakafo Andriamanitra. Ny Isaia 41:20 dia milaza mazava hoe tsy misy toerana azo anginan'Andriamanitra zany anie. Zao nolazain'i Jehova, ny lanitra no seza fiandrianana, amin'ny tany no fitoeran-tongotra, fa trano manao ahoana no hampanareo ahy. So andray misy mirehare hoe le tranonay tsaraka zany no mahatonga azy eto. Fa hevitr'Andriamanitra misy ny fiangonana miditra ao izy mitoetra ao izy, fa izy koa dia manerana zao tontolo zao. Ny voalaza ny andininy fafito, ho fenoko voninahitra hitrahany dimy Jehova. Voninahitra izy ny voninahitran'Andriamanitra. Amin'ny andininy fadimy dia avara ny fanahy eo anivony izany tranon'Andriamanitra zany. Le fanahy pahary amin'ny alalan'ny fanahy n'Andriamanitra no mahary antsika, mampahery antsika. Ary isika aloha izy amin'ny tenin'Andriamanitra zany tsara ho fiainareo ny tenin'olo fanahy ho ny tenin'Andriamanitra. Apetraka Andriamanitra ao anatsika ny fanahy, isika izany mahasaro-piaran'Andriamanitra izany. Aty amin'ny fiangonana no hanomponan'Andriamanitra voalohany fiadanany. Andininy pasivy, eto amin'ny toerana ity no hanomeraka fiadanana. Raha saina manolina amin'izany izahay, iraka ihany. Fa izy no manamarina ho amin'izay mino izany fiadanana izany. Aty amin'ny fiangonana no hitoriana amin'ny tenin'Andriamanitra, tenin'Andriamanitra misy fahefana. Atahorana Satana rehefa raisina ao amin'ny finoana. Izany no tempolo dia ny tranon'Andriamanitra. Ny tranon'Andriamanitra ity dia milaza zava-miafina koa satria manondro amin'ilay Mesina baraka any amin'ny Testamenta taloha dia Jesosy Kristy zany ny tenin'Andriamanitra dia milaza mazava fa vatany Kristy an-tany ny fiangonana. Ary izany lohany Jesosy Kristy ny lohany. Jesosy Kristy no tena tondrony amin'izany. Jesosy Kristy no manome fiainana. Lasa hoe misy voninahitra ity trano ity, tsy hoe le endriny loatra na hoe nanahoana ny architecture dia manjary be voninahitra, fa ny voninahitran'Andriamanitra no manome voninahitra ny trano fiangonana. Satria manoro an' Jesosy Kristy ilay tompo sy mpamonjy. Afaka monjy azy zao tontolo zao ary zay ambanina mandeha fafito hoe ho avy izay irin'ny firenena rehetra. Manondro foa Jesosy Kristy izay ho avy amin'ny andro farany. Amin'ny andro farany dia voalaza amin'ny andininy manaraka hoe ozongozonina ny tany sy ny lanitra. Ary dia misy tokoa ny ozongozona tsy antera amin'izany. Ny fanjakana aty an-tany dia mbola mety ozongozona. Fa ilay fanjakan'Andriamanitra miaraka amin'ny Jesosy Kristy tsy azo ozongozonina. Araka voalaza amin'ny Hebreo 12:20 satria mandray fanjakana tsy azo ozongozonina isika. Ry havana mifaliana, raha afaka miompona ampanao salama ianao manao hoe mahasamatra anao ny toetra avy mananona ao an-tranon'i Jehova. Ny tranon'Andriamanitra nataony hiamantsika aminy, nataony ahitantsika ny voninahiny, handraisantsika ny fiadanana, hanovozantsika eny ara-panahy, handraisantsika ny tsodranon'Andriamanitra zava-dehibe. Fa samy saro-piaro amin'izany tranon'Andriamanitra izany, samy saro-piaro amin'ny fiainana ara-panahy isika. Dia izany no miafaka ny famonjena ny fahavelomana mandrakizay ao amin'ny Jesosy Kristy. Amen.